Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Dia amin'ny fifaniana lehibe indray lasana vavarany ano amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Dia tahiny tompontsika menakavy faly be mihitsy mahita anareo ary manantena sy mino fa ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity. Ka raha androany ianao vao tonga miaraka aminay dia tetely aminao hoe tsy kisendasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia tonga soa ary dia maharita hatramin'ny farany fa ny zay mandray anao eto ary matoky sy mino fa ahazo hery tokoa ianao raha hiaraka aminay eto androany ifampizara tenin'Andriamanitra sy fampahirezantsika dia faniriko sy ny finoko sy ny fanantenako aminao dia zao tsy taka nidiranao eto no ivoahanao eto amin'ity androany ity fa ahery hitombo finoana hitraka. Halleluia. Ahery voky ianao miary eto amin'ity androany ity ka dia tonga soa dia tahin'ny tompo. Eo koa tsika rehetra izay papaketo faly be foana zay mahita andrirana zana soa Sylvie zay Sylvie moa niditra voalohany teto androany ka netsika moa mahazara antsika zay miditra voalohany dia metsika tsodrano mahafinaritra be. Ka raha nabavy Sylvie miaraka amina rehetra any Koweït, any Arabie Saoudite, any Chine, any Oman, any Madagasikara dia omena miara misitraka an'ity tsodrano ity nareo ao amin'ny bokin'ny Joba 7:30. Alléluia. Joba 7:30 azafady. Joba 7:30 ny tsodrano omena anareo androany Joba 7:30 andininy faraika amby folo izay mivaky Joba naran'i Jesosy. Raha miaino ka manaiky azy izy dia ho lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany ho lany amin'ny fahafinaretana. Halleluia. Amen. Raha miaino ny feoany izy ozy ny tenin'Andriamanitra, raha miaino ny feon'Andriamanitra zany nareo ka manaiky azy dia ho lany amin'ny fiadanana ny andronareo ary ny taonanareo ho amin'ny fahafinaretana. Ka inona moa zany tselontsika azy mba rateraka zany tsodrano zany dia raiso zany tsodrano zany fa ho anao raha nabavy Sylvie ny tompo isika rehetra marita daholo hatramin'ny farany. Narakaraka ny Sylvie tao Sylvie moa any Koweït dia nambiny Tsomakiriny any Koweït ihany koa nisitraka tsodrano koa, Angelina Diamant koa Chine nisitraka tsodrano, Rodine Marie Koweït, Kataka Malala France, Niana Maïnso Italie, tonga soa $100 Koweït, Angelina efa teneniko teo, Erika Rak France, Gina
Zina Randriana Solo Chine Zamina camarade Jesosy France Cotanela Belgique Andondry France tonga soa Marizio États-Unis Jesosy Pandresy Madagascar Jesosy Noerky Koweïty Razana Monika Koweïty Asany Apôstôly Madagascar Silina Rosemina France Mario Lali Koweïty tahiny tompo fitahina fahombiazana tia fantaniko manao demande tamiana io fitahina fahombiazana io ka fahombiazana fitahina ihany ve io fa ny amatsy raha voatra zay dia tsy ekeko satria sao sanatria sao dia sanatria ohatran'le olona ny pirater compte an-dranabavintsika Rosemina sady zao dia manaritra ohatran'ireo raha nareo mandray message fangataham-bola findramam-bola avy amin'ny compte hoe Rosemina izy moa izy dia tsy Rosemina akory iny zay ro zany ray dia ileo fitahina fahombiazana ity hoe fahombiazana fitahina ihany mba asio fanazavana kely tompoko azafady mba apazava ny toetra raha. Halleluia. Côte Léonie Koweïty tonga soa Rantanina Marie Charline Madagascar Yama Koweïty Azaskapatitsi France Tous Jesosy mandrakizay Allemagne Akikolonga France Faberazana Kadapa Koweïty Angèle Pagès France Ingrid Rinasolo France Tahiny Jesosy Tina Rakoto Arzaka France Mampionina France Marina Tianaky Canada Jesosy Noeriko ino teny Jesosy Noeriko za koa nanontany ay fahombiazana fitahihany ihany noho iny io. Halleluia. Fa ataoko accepteko ny demande fa tsy na-accepteko mihitsy mantsy ny va tamin'ny herinandro netan'izay fa za koa mitandrina be raha vao ohatr'ireny dia ao fa accepteko tahiny tompo zany Vero le anarany hoe misy sariny Rosemina zay misy hoe compte Vero dia misy sariny Rosemina sy ny zanany dia mangatabola aminareo apitra amin'ny 2 millions fa averina raha pitso tsy izy iny. Halleluia. Ny anamahiny soa eme manambotsoa France tonga soa izy koa mbola tsy voarambako teo zay daholo ngamba tsy voarambako hoe tonga soa daholo tsika menakavy faly be mahita anareo dia tahiny tompo dia mahereza hatrany dia maharetatra amin'ny farany. Misaotran'Andriamanitra mbola mety ny fandarantsika mety ny fitaovana. Halleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mino aho fa eto foana amin'izay koa sy io. Halleluia. Dia tsy nisy an'le tamin'ny herinandro sika ilay teny hoe mety tsisy ny fandarana dia atao zoom fa voninahitra n'Andriamanitra fa misy mety ny fitaovana mety indray tsika menakavy tahiny tompontsika rehetra ndao aloha tsika milohan'ny zavatra ndao aloha tsika hivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra sika dia avetsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra entiny ranabavintsika fahombiazana fitahina anitra Clarisse na fitahina fahombiazana efa izy daholo zany zao zany izy nitondra tenin'Andriamanitra amintsika androany fa nivavaka tondra mivavaka kosa aloha dia ranabavintsika Eliza Tsiala dia avy eo hoan'ny vavaka ao amin'ny firenena i anabavy Erika ndao ary Eliza Tsiala hanao avy hatrany ny fitenenana. Menakavy dia tahiny tompo koa sika rehetra mbola hiara hivavaka ary sika misaotra sy midera sy mankalaza ny anaranao indray izay ry Jehovahandriamanitra io. Misaotranao izay ny amin'ny fitantanana manay tamin'ny tontolo andro iny. Misaotranao Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay nomenao anay. Misaotranao koa izay Jehovahandriamanitra raha mbola velonay nomenao tombon'andro. Misaotranao izay Jesosy nomenao izao fotoana mamy izao indray iarahanay mimbavaka eto. Jesosy malalo mifona aminao izay mamelany ilokay amin'izay ratsy rehetra nataonay taminao tsy araka ny sitraponao tamin'ity tontolo andro ity. Diovy amin'ny rano madio sy velona hatrany izay Jehovahandriamanitra ahita amin'ny fanatrehanao. Raha eny teny mamy avy aminao izay Jehovahandriamanitra dia aoka Jesosy malala ny fonay tena ay fomay mandray ny teninao tena ho tafatoetra tao anatinay ny teninao fa tsy handalo aminay fotsiny Jesosy malalo fa tena hoe ho fiainana Jesosy. Ao re mpanomponao izay hitondra ny toriteny pastera amelabelatra ny teny sy ireo hivavaka ho an'ny firenena Jesosy. Fa Jehovahandriamanitra ny hery fanahy masinao ampiteny an'izy ireo tsirairay tena menao mihitsy hiteny hanolotra ny teny eo ambavan'izy ireo Jesosy malalo.
ao koa Jesosy malala ireo namanay mety mbola miasa amin'izao fotoana izao na eny an-dalana mangetaeta naraka an'izao fandaharana izao Jesosy dia oka Jesosy ianao ny anavaingana ny dian'izy ireo tsirairay ireo miasa kosa Jesosy dia oka ianao ny ampahery azy ireo tsirairay Jehovahandriamanitra ary eto kosa Jesosy dia mivavaka ho an'ny connexion anay fitaovana rehetra izay ho ampiasainay raha koa fiamorahana madio sy velona Jehovahandriamanitra mba tsy ho tapatapaka ary ny devoly sy ny satana dia didinay fatoranay amin'ny rahanao za tsy anakery tsy anapahefana Jehovahandriamanitra dia mankasitraka indrindra Jesosy dia ra sy ny Lazaro voninahitra dia ho anao rery any Jesosy malalo azy sandratra amin'ny avy indrindra ny anaranao. Alleluia, amen. Halleluja, mankasitraka indrindra anao ranabavy Eliza Tsiala, Andriamanitra manakam-pahasoavinany hamaly fitianao dia tahin'ny tompo hatrany hatrany. Ny tompo zoko fiainanarakoto eto France, Noélie Fantou France, Mami Koety, tonga soa sika rehetrarehetra. Halleluja. Sy ny apôstôly Rahalain tahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Tsy misy filazandra raha firy moa fa dia inona moa fa dia miomantsika ny programantsika manaraka dia ny amin'ny 1er décembre isika 1er décembre ho avy izao anatanteraka an'ilay alimbavaka fataontsika isan-taona alimbavaka fakasitrahana izao anao dia fataovy ny lista. Alleluia. Inona avy kay ny azonao akasitrahana an'Andriamanitra nandritra an'ity taona ity. Tsika tsy andro faran'ny taona izay foana ny antsika eto tsy miandro faran'ny taona tsika vao mankasitraka. Halleluja. Fa 1er décembre zoma io lavalava zany ny fotoanantsika amin'io metomboka misandrata dia niditra amin'izay tsy vavaka fiambenana tsotra io fa alimbavaka fiderana fakasitrahana. Zao sady nareo dia efa hitanina fa afaka mitondra nareo afaka mandefa ianareo raha misy avy aminareo afaka vidéo afaka audio na soratra ihany koa soratanana rehefa akaikikaiky io semaine ny zany hoe ny zoma zany dia ny larobia sy ny lakamisy alohan'io dia miteranareo amin'izay rehefa asy raha manana message nareo vakiny eto hoe za zany zao mba vitsona hoe za Jesosy tena misaotra anao mankasitraka anao tamin'ny zavatra nitahinao ny fiainako tamin'ity taona ity mety handefa vidéo nareo mety hanao audio nareo tsy maninona fa omentsika voninahitra Andriamanitra. Halleluja, amen. Dia ho hitanao ny hitahin'Andriamanitra ny tontolo ny taonanao manaraka io indray raha hainao ny olona mahay mankasitraka rehefa ny tena tahin'ny tompo ny olona mahay mankasitraka tena tahin'ny tompo. Za zao androany vao ny fo androany dia faly ho zay mantsy mampiona samy miomana eo izay mivady zao ny teneniko. Halleluja, ahoana izy sambatra antsika mifo dia hoe andeha hiasa. Misy olona mifo lasany dia kampy tena miasa androany. Za misaoty eo ambony fatria halleluja. Andro zao misy olona latsinainy vao mitonga lazay dia te hiasa mafy dia miandry message avy amin'ny valin'ny demande d'emploi natao sy ny reny fangatahana asa be dia be natao reny tsy mety mivaly. Tsika mila mankasitraka an'Andriamanitra mifotsika aloha soratanana re soratanana ny tena tsara. Soratanana no ataontsika zany amin'ny fa tsy atao vidéo sy audio marina zany satria amin'izay tonga dia mora vakiny eto ilay izy. Afaka tonononareo ianareo afaka tsy tonononareo koa ianareo fa Andriamanitra mahafantatra anareo. Halleluja. Dia alao ataontsika soratanana ifanarahantsika zany fa soratanana no ataontsika message no ataontsika amin'io alimbavaka fiderana io. Dia zany fo anketo zay Jesosy misaotra anao fa andeha hiasa manana asa. Aiza ny fahoriany izany olona hoe raha mpianakaviana tsy manana asa zany ravana malala nivaly ary pesa aiza allo maefa mivaly ve tompoko le fangatahana asa tsy voarainao fa inona ary ny asa misy ao. Tsika tokony akasitraka ny olona mahay mankasitraka an'Andriamanitra tena olona tahin'Andriamanitra. Ka tsika amin'io tena hoe ametraka an'izay fotoana izay mihitsy tsika hoe 1er décembre ity Jesosy voalohan'ny volana faran'ny taona tena ankasitraka anao zay tamin'ny araka amby volana izay nitahinao ary isoranainao sahady itao volana anankiray. Fa teneniko anao fa tsy misy andro raika tsy tahin'Andriamanitra anao amin'ny volana décembre io
raha vitatsika ny manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny zavatra amin'ny fotoana zany. Zao dia efa miokoa satria tsy hoe zany raha mandinika zany dia mandeha ny fotoana vetivety zany zao tsika efa le 6 tsika zao androany le 6 dia raisy hoe impiro fotsiny zany dia efa tonga zany premier zany zay tahiny tompo zao ianiritsika ao anaty tsika dia iaino toriteny anatin'ity zany anao makaina mitsangana kely maka toerana tsara ihany koa maka baiboly fa ataotsika hira hoe za tsy manajy Jesosy ilayntsika tsy manao tery ity da ataotsika tery ity ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Tsy averisika kory fa mavompositra fotsiny iny Alleluia. Sotra n'Andriamanitra sika amin'izany izy zany ianao koa tsy tokony hanahy. Alleluia. Tsy haiko na variana ny rabanareo teo dia sanatria adiniko sotra andranambavy Elizatsiara tamin'ny vavaka izay nataony teo mankasitraka indrindra anao mivavaka izay nataonao mitombosa dia mitombo fa soavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo
aranabavy a Elizatsiala. Alleluia. Andohatsika toditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy mbola tsy voaravako ve Anglila Rodriguez tonga soa, Beth Savat tonga soa, Fabiola Zanakandapa tonga soa. Alleluia. Mankasitraka atsika rehetrarehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Naopatsika nanabavitsika Anitra Clarisse. Alleluia. Anitra Clarisse nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia menofinaritra toray tsika ao aoriana ny toloteny moa taka ny mahazatra dia tonga indray amin'ny verina eto mitondratsika ny famelabelarana. Koa dia menofinaritra daholo ary dia rafontsika amin'ny tompo Anitra Clarisse anao ny fitenenana. Fetanan'i Jesosy ho antsika rehetra, misaotra an'Andriamanitra lehibe ary avana ary makasitraka ihany koa ny mpanompony ny amin'ny tombontsosy fahafahana afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika indray aneo. Ny teny izay hozaraiko amintsika androany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 5:20, andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy 2:20. Somary lava ihany izy ity ry havana fa hofitiniko amintsika noho ny amin'ny fotoana. Izy ity dia tantaran'ny Nabala sy Abigail. Ny soramandry moa dia milaza nahafatesan'i Samuela ilay mpanjaka tahiry ny andraikitry ny sefo izy na koa lehibe ara-panahy izy ho an'ny firenena. Ary rehefa maty izy dia tsy nahita sorodalana ara-panahy ny Israely mandra-panosorana ny Davida ho mpanjaka. Vakiko ny andininy voalohany hatramin'ny 7 ary raha maty Samuel dia nivory ny Israelita rehetra ka nisaona azy sy nandevina azy tao amin'ny fonenany tao Rama ary niaingo Davida ka midina ka nenefitra Parana ary nisy lehilahy tao Maona ary tao Karmela ny fananany tanaka rembe raha lehilahy ka nanana ondry 3 sy osy 1 ary nanetiny ondriny tao Karmela izy. Nabala no anaran-dra lehilahy ary Abigail no anaran'ny vadiny. Vehivavy endry sady tsara tarehy izy. Fa lahy kosa loza be sy ratsy amin'izay ataony ary isan'ny ankohonan'ny Kaleba izy. Halleluia. Izy ity ry havana raha ohatra hoe aty Madagasikara mety gaga hoe ilay olona ve mipetraka any Mahoana dia ny fananany any Karmela. Raha aty Madagasikara dia mbola maro ny olona mamela ny fiompiana moa indrindra any Kijana. Tsy ao amin'ny toerana izay hipetrahana no hitoeran'ny fiompiana zany fa any amin'ny toerana izay ahafahana mampisakafo, mampisotro rano azy dia entina any izy any Kijana any zany no hitondrana anazy. Araka ny teniko teo hoe tsy ho voavakintsika hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany izy ity ry havana fa hofitiniko arak'izany. Raha tamin'ny andro taloha dia rehefa misy olona mandeha mivahiny eto zany izao dia i Davida no nandeha mivahiny andeha ho any Parana izy ry havana. Dia rehefa nandalo tao Karmela izy dia henony hoe tao Karmela Nabala manetiny ondriny. Dia tamin'ny andro taloha nefa misy le ohatra hoe karazana lalàna zany izy io. Didy angambany hoe raha ohatra misy mpivahiny mandalo eo aminao dia nafirina isany dia tsy maintsy apetranonao reo mena sakafo. Zany didy zany ry havana efa trany amin'ny andron'ny Abrahama zany any amin'ny Genesis 18 amin'izay tsy diso efa misy foana io resaka fampiatranona io. Fa raha ho an'ny Nabala nefa teto dia tena tsy misy olana aminy angambany raha mpisakafo an'i Davida izy sy ny tropony rehetrarehetra. Fa ino izy nareo no nataony nivaliany marin-drano mihitsy ny iraky Davida. Araka ny teniko teo tena noho ny amin'ny fotoana fa iangaviako ampitiavana be ianao tena hoe vakily tantara fa sady mahaliana, mahafinaritra, mahakasika ary misy lesona tena azo tsoahana be. Eto anefa ry havana dia tsara marihana fa tsy hoe nangataka akory Davida, tsy hoe
tsy hoe mangataka izy satria tsisy ninina fa rehefa tena mamaky ilay tantara atsika dia valym-pity nangatahany Davida satria Davida sy ny miaramilany niary ny mpiasany Nabala sy ny fananany Nabala rehetra. Noho izany amin'ny Davida dia rariny sy hitsiny ho azy raha ohatra ka manome vatsy ho azy sy ny miaramilany Nabala. Fa Nabala moa ry havana araka ny efa voambara teo dia tena hoe lehilahy saro-po, ratsy fanahy izy, ratsy toetra amin'izay ataony. Dikan'izany tena hoe olona tsy miraharaha soa izay ataony olona azy izy ry havana, olona tia tena. Ny fony manontolo moa izany dia mandry any amin'ny fananany. Jerentsika ingeny namaliny Nabala ny miaramilany Davida teto ilay iraka izay nirahany Davida ao amin'ny 10 sy 120. Fa Nabala namaly ny mpanompony Davida hoe iza moa Davida ary iza moa ny zanak'i Jese. Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony, ka ho alaiko va ny nofoko sy ny ranoko ary ny hena izay efa nivonoko ho an'ny mpanety ondriko, ka omeko izay olona tsy fantatro fehiviana akory. Ry havana, adininy Nabala nitsiny, tena hoe adininy ny soa natao anazy. Tena be ny olona manadino ry havana amin'izao hoe ny zavatra nataonao anazy tsy tsarony akory izany, tena tsy fantany akory ary tsy fantatro hoe iza re mety ho Nabala eo amin'ny fiainanao hoe misy karazan'olona ohatran'izany. Mety ny vadinao ve sa le patron-anao eo, sa le rafozanao, sa hoe sanatry ny vava mety ianao mihitsy manana toetra ohatry ny Nabala. Fa zao ry havana, mijoroa Abigael ianao manomboka an'io, le olona tsara, tsy vitany tsara ivelany fa olona feno fahendrena, mahalala ny tokony atao manoloana ny zava-misy rehetra. Raha ohatra vaikitsika tsara le 120 eo ho alaiko ve mofoka sy ny ranoko ary ny hena izay efa nivonoko. Ohatra hoe olona tena mikarakara olona, tena mpiay olona i Nabala eto ry havana. Ohatra hoe olona raha amin'ny endrika ivelany izy dia tena hoe olona tia mihafa izy, ny mpiasany izany tena hoe karakarainy be. Tsy mampaninona izany ry havana, tena hoe mila mijorontsika ho Abigael. Manomboka izao dia raisiny andraikitra. Vakitsika ingeny ao amin'ny 10:20 rehefa nilazainy ny ankiziny izy lazainy mpanampiny anankiray tao i Abigael ny zavatra misy rehetrarehetra, tonga dia nitsangany Abigael, nandray andraikitra izy ry havana. Tonga dia ao 10:20 dia nandeha faingany Abigael ka naka mofo 200 sy divay eran'ny tavoara 2 sy ondry 10 voavoatra sy langy 5 famariny sy ny takela boloboka maina 100 ary apembana viavy 200 dia nasampiny tamin'ny brikiny izany. Ary raha vehivavy tamin'ny mpanompo mandehana eo anoloako, indro za hanaraka anareo. Nefa Nabala vadiny tsy mba nilazany. Ary tamin'izany dia nitaingina ny brikiny izy ka nidina tao amin'ny takony avoana dia indro Davida sy ny olony nidina nanantona azy ary nifanena taminy izy. Somary lava be ry havana raha tena ho vakiako fa rehefa ao amin'ny 7:20 izy hoe ary Abigael raha nahita ny Davida dia niala faingana tamin'ny brikiny ary nikohaka teo anatrehany Davida ka nitsoaka azy dia nikohaka tamin'ny tongony izy ka nanao hoe aoka ho aho dia ho aho ty eliko ty tomboky lahy, masiny ianao avelao ny ankizivavinao hiteny eo anatrehanao ka enoy ny tenin'ny ankizivavinao. Halleluja. Tena haiko ry havana ny miteny an'izany olona tena hoe amin'ny 7:20 nge milaza fa tena hoe i Nabala zany olona tsy azo tenenina, tsy misy olona afaka miteny aminazy mihitsy. Zany hoe amin'ny Nabala zany dia tena izy manamarina, izy manana tompo-teny fatratra. Tena ohatry ny azoko tsaina be eto ry havana ny antony nandraisany Abigael ilay fanapahan-kevitra. Tsy niteny tamin'ny vadiny izy satria amin'ny mahavehivavy endrena azy. Azoko antoka fa raha niteny tamin'ny Nabala izy tsy ho avelan'ny Nabala. Ary hainy tsara fa ao amin'ny Kolosiana 3:7-9 dia hoe nareo vehivavy manekeny vadinareo amin'ny zavatra rehetra.
tena mino ary havana farany teny tamina bala izy ka tsy navelany Nabala. Vehivavy pakatoa zany vehivavy zany ary manaiky ny vatany tsy nandeha izy. Fa teto izy tena mimina andrainy andraikiny hoe tsy niteny tamin'ny vadiny izy fa tonga dia lasa izy satria efa hainy loatra ny toetran'ilay vadiny eto ry havana. Androany ary havana vavaka ho anao izay mandray izao teny izao hoe omen'Andriamanitra fahendrenana ianao tahaka ny Abigaël ianao ahaisy ahalala ny tokony atao rehetra amin'ny zava-misy rehetra amin'ny fotoana rehetra izay misy ny tokony fandraisanao andraikitra. Fa izao kosa nefa tsy nanana eritreritra mihitsy Abigaël hoe hanafina an'izany amin'ny vadiny. Izay zavatra nataony tsy nanana eritreritra izy hoe ho afeniny tsy ho ampalalany ny vady ilay izy. Fa amin'ny 9:30 dia milaza hoe ary Abigaël dia tonga tao amin'ny Nabala. Kanjo indro nanao fanasana tao an-tranony izy tahaka ny fanasan'ny mpanjaka. Ary faly ny fon'ny Nabala tamin'izany ary mamy be izy ka dia tsy nisy nambarany vavy taminy na kely na be mandra-pazavany andro. Jereo angery havana izany mbola fahendrena be an'ny Abigaël. Hainy tsara mihitsy ny safidy ny fotoana izay ilazan'ny zava-misy amin'ny vadiny. Misy nge amintsika vehivavy mbola tsy tafiditra ny tokonana akory ilay vaditsika dia efa tsy misy vary tsy charbon lany tapaka ny jery tena tsy afaka nanjaitra mihitsy ny androany. Tena ry havana jetra ilay vady mbola vao miditra ny varavarana hitantsika fa reraka miketrina eny amin'ny lohany eny tena hoe hita hoe olona reraky ny asa izy. Mbola ny problème atsika koa ny ampivesarana azy ry havako mila mafantatritsika ny fotoana izay iresahanao amin'ny vadinao na ny patronanao na ny olona hafa ny zavatra mahatery anao. Tena hoe mila manana n'izay fahendrena izay tsika ry havana. Ao amin'ny 9:30 ry havana dia jereo nge ny zava-misy ary izao no niseho no ny maraina rehefa afaka ny amamon'ny Nabala. Dia nambara ny vavy taminy izany zavatra izany dia maty-ena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Ry havana tena hoe olona saro-po tena ratsy. Tena hita mihitsy hoe niseho maharatsy toetran'ny Nabala. Tsy mba nakasitraka akory izy ny fihetsika nataon'ity vadiny. Satria raha Davida tokoa nge tena hoe tonga nanafika tao raha tsy nisy ny fandraisana andraikitra izay nataony Abigaël tena mety ringana tao. Satria raha ny tenin'ny Davida dia tsy misy aringana, tsy misy atao mitsangana tsony na ny olona na ny fananany fa tena hoe aringana. Fa eto ry havana inona ny nataony? Atezerana. Tena ohatrany hoe mijery film ry havana rehefa mamaky an'ity tantara ity dia mahita ilay fisafokan'ny Nabala, mahita ilay atezerany. Tena ohatrany hoe nahita saretsela zany. Fa izao tanatin'izany rehetra izany kay ry havana tena hoe teo foana Jesosy. Teo Jehovah nijery nandinika ny zava-misy rehetrarehetra. Hitan'i Jehovah daholo ry havana ny zavatra nisy rehetra hatrany am-piandohana hatramin'ny fotoana io. Hitany teo daholo ry havana ny ady rehetrarehetra sy ny olona lalovan'ny Abigaël. Hitany daholo ireo asarotana rehetra izay ataon'ny vadiny, ny fomba nitreten'ny vadiny eny Abigaël tena mety ho maro be. Fa izao Jehovah eo foana ry havana. Na inona olana lalovanao, na inona ady lalovanao androany tena hoe manana finoana fa hitany Jesosy io ry havana. Tsy hitany io aza ketraka ny fonao fa manana finoana. Raisiny andraikitra dia tehirizo ny fahendrena izay anananao. Fa ny tena mampalahelo ry havana dia eo amin'ny 9:30. Ary izao no miseho noho ny afaka hafoloana dia nasiany Jehovah Nabala ka dia maty izy. Tena indrisy ry havana. Tena hoe Jehovah mihitsy ny nameleny Nabala ka dia maty izy. Mampalahelo be izany vavaka ry havana mba tsy ho toy izany ny fiafaran'ireo Nabala rehetra ao fiainantsika. Fa hamindra fo amin'izy ireo ny Jehovah hikasika sy hanova ny fiainany hanova ny fisainany satria fon'ny olona dia eny am-pelantanan'Andriamanitra tahaka ny rano velona ho ziska tarihany amin'izay tiany. Mampalahelo tokoa ry havana ny fiafaran'ilay tantara. Fa izao i Abigaël
lasa vatiny Davida mpanjaka izy ry havana. Tena mieritreritra hoe nanomboka teo zany Abigaela, satria noho ny fahitany Davida ny fahatsarany Abigaela, azoko antoka izany, izay nahatonga anazy nalambady any Abigaela ry havana. Dia tena mety hoe izay vao nanana fiainana tsara milamina azy an'izany vady, tena hoe mitondra anazy araka ny mahavady tsara anazy izany Abigaela ry havana ao an-tokantrano. Tena azoko antoka be satria hainy Davida tsara fa Abigaela dia vehivavy tsara sady feno fahendrena. Dia eto ry havana dia mampahery antsika dia misaotra ny amin'ny fiainoana, misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ry havana dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Halleluja, amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra andranabavy Anitra Clarisse tao anatin'izay toriteny izay retinao izay. Andriamanitra manaiky ny fahasoavana any amaly fidianao mitombo sy dia mitombo fahasoavana hatrany Anitra Clarisse tahiny tompo. Halleluja. Jesosy amaly fidianao dia misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka azy fa ny fankasitrahana izay ataonareo dia mampahery an'ireo mpanompon'Andriamanitra mpitory tenitsika ireo daholo dia nareo koa zany isaorana be dia be manaiky ataon'Andriamanitra fitaovana. Mahafinaritra be ity tantara ity. Maefa tsindry mandeha tsika nitory an'izy ity androany fa mizatra mahafinaritra moa dia tsika men'Andriamanitra tolotsaina foana inona indray ary reny tsoahantsika amin'ity tantara ity androany na dia atao hoe fa maromaro ary tsika no nitory an'izy ity. Izy ity dia tantara anankiray fitahiana be mihitsy ny ao ambadika izy ity. Resaka fitahiana Andriamanitra zany tsika androany. Ahoana ny mahatonga an'izany? Zao zany ilay tantara. I Davida dia mbola tena mpitsoahana ny Saoly foana. Ary rehefa eny mpitsoahana dia lany vatsy. Tsy ny lany vatsy anefa maty, na tsy ny lany vatsy anefa nireraka, fa na lany vatsy ianao fa manana an Jehova dia tsy ho ataon'i Jehova diso vavahomana. Reny olona reraka rehetra hitanao reny tsy lany vatsy reny fa ny lany Jehova fotsiny. Tsika afaka lany vatsy, tsika afaka mandeha eny am-pitsoahana eny. Andriamanitra tsy mbola miteny fa hamelantsika reraka tsy hanako hohaniny tsika na dia lany vatsy azy. Zao ny zavatra nitranga hitany fiainan'i Davida Jehova Andriamanitra eto. Rehefa hitany fiainan'i Davida Jehova Andriamanitra dia nataony nandalo an'io tantara io. Zao ilay tantara. Davida dia nidina nakany amin'ny efitra parana. Tany efitra nefa parana, dika zany parana zany anarana dia hoe fahafenoana. Andeha zany Davida midina zany midina mbola ilay tany efitra ihany koa nefa kosa tandremo. Andriamanitra tsy mitondra antsika any amin'ny toerana tsy tokony alehantsika. Rehefa irahan'Andriamanitra tsika aza mieritreritra hoe andeha hidina avy any ambony hidina zany, aza mieritreritra hoe tany efitra io, fa ao anatin'izany fahafenoana, tany fahafenoana io. Fahafenoana ny dika zany hoe parana ho antsika izay mbola tsy mahafantatra. Anisy lehilahy atao hoe Maona ary tao Karmela ny fananany. Mpanjato be raha lehilahy ka nanana ondry 3,9 ary nanety ny ondry tao Karmela izy. Nabala no narandra lehilahy ary Abigaila no narandra vehivavy. Ny dikany hoe Nabala dia adala ary dikany hoe Abigaila dia hoe ao amin'ny Jehova ny fifaliako. Halleluja. Raha izy tsika anao daholo satria misy dikany daholo ny tenenantsika zany dikany teny rehetrarehetra zany. Nabala dia adala ny dikany, i Abigaila dia hoe ao amin'ny Jehova no fifaliako. Ary i Abigaila dia vehivavy endry sady tsara tarehy izy, fa ny lahy kosa saro-po sy ratsy amin'izay ataony. Ary isan'ny zanak'i Kaleby tsy mifanentana mihitsy zany izy mivady reto.
ndray sady tsara tareny tsara fanahy no sarika no malemy fihetsika ndray sady saropo no tezidava biby ohatiny hoe tsy zavatra tsy miady efatra any am-boalohany a de fa hita hoe tsy mifanetany reto mpivady reto efatra amin'ny voalohany de hita fa tsy tokony hiaraka akory ny olona ohatra ny reto mpivady reto ahoana tokoa ary andao jerentsika ny toe-tantara ary reny Davida tany anefitra fa Nabala de manety ny ondry nampaninge Davida teto hoe Davida zany a de mitady olona afaka anohana anazy fotsiny bo maheno kely ianona hony ary aiza andarana lamba de anany fa tsika tena satria Davida de lany vatsy ary noho reny Davida fa Nabala nanety ondry zany olona manety ondry zany de olona anambola be satria nividina volon'ondry de vidina lafo ny ondry nefa vo isa teo fa ondry 3,000 volon'ondry 3,000 zany tsy haiko ohatrinona ny ataoko hoe no vidina volon'ondry anankiray de ampitombona 3,000 azo atapitapitrisany zany Nabala eto nefa izy efa manana ihany koa fa tsy manana ary rehefa reny Davida de fantatra Davida fa olona tokony azo ianterana ary Davida koa nefany tsy hoe olona androsy nareo mahafantatra androsy androsy a aretina mihitsy n'le foko androsy io fanaratsy mihitsy ny ao anatin'le olo reny le tsisy atao fa tsy mangataka na manan-karena aza de mangataka mahafantatra androsy nareo any amin'ny faritra Tsirabe iny izy any avy any Tsirabe amin'ny faritra Ambomandroso sy sisa iny a misy ny foko atao hoe tsy haiko na foko moa inona ry zareo androsy le mangataka na efa manatrandro zareo manaka atao fa efa ao anaty le mangataka androsy de Davida nefa tsy androsy ka hoe na manana na tsy manana de fa Davida matoa mangataka de tsy manana ary Davida koa tsy angataka amin'ny olona rehetrarehetra tsy fantany fa fantatra Davida tsara Nabala fantany nataony Nabala naniraka zatovo folo lahy Davida ka natao hoe miakarany Karamely nareo ka manana kanesany amin'ny Nabala ka miaraba azy amin'ny anarako atovy hoe avy any amin'ny Davida izay tokony tonga de taitra Davida fantatra tsara Davida fa ahoana hono izy Davida tareo mimi manambotso mahalala tsara ny atao hoe androsy misy androsy na tonga ty andafy ary androsy foana izy efa fanahy de zao no lazainareo taranitra ianao fiadanina ny eo anao ary fiadanina ho an'ny ankonanao ary fiadanina ho an'zy rehetra nananao miaingy amina tsodrano aloha miaingy amina firaritsobe mihitsy ny loha ary ankehitriny efa reko fa manety ondry ianao zany hoe teteny zany Davida hoe fantatra fa tsy tonga anatin'le atanan-dany ahako tsy tonga anatin'ny fotoana maitsoahatra fa tena tonga ao anatin'le fotoana ianao tena tahin'ny tompo halleloia ka zao ko ny mpiandrondronao izay tao aminay tsy nasiany ratsy ary tsy nisy very ny ninona tamin'ny andro rehetra ny toerany tao Karamely antanio zatovinao fa ilaza aminao izy zany hoe Davida nampatsiahy hoe za tena tany anefitra ny miondronao mpiandrondronao sika nytafian'ny olona fa zay ny aro azy ka zao zay ny aro ny fanananao ka zao izy izy ko mpiandrondronao zay tao aminay tsy nasiany ratsy ary tsy nisy very ny ninona tamin'ny andro rehetra ny toerany tao Karamely satria teo Davida sy ny miaramila antanio zatovinao fa ilaza aminao izy koa ka hita fiteo masonao ny zatovo fa andro fifaliana ny avinay masiny anao mba me zay azo ny tananao ireto mpanomponao sy Davida zany hoy zany Davida hoe za miaro anao ireo areny anao reo tsy teo aminao tsondry raha tsy teo za sy miaramilako miaro azy zany efa azabain-dranabavy Marisal io velona amin'ny ataka ny fiainany tsy miasa fa mangataka toetra farak'izay ratsy
Davida tsy nangataka million teto fa de varindray homana azy mba omeo sy azo ny tananao zay voatsirambo ny tananao tsika zany ohatry zany latsika ty zany na de 10 euro na 5 euro ary raha fitaratasy vola taratasy ray sy azonao atao. Davida tsy nangataka zavatra be deabe. Ary raha mangataka izy de any amin'ny olana simisoa ary le olana simisoa tsy manana fa tena manana. Zany hoe tsy sarasara mihitsy Davida nangataka taminy fitimy famaly mahatsara fihavanana zany tadidionareo foana zany fitimy famaly zany mahatsara fihavanana. Rehefa olana nisy soanao de mba valio soa. Fa rehefa tonga tany rehefa tonga tany amin'ny tonga zatovo Davida ndeha tamin'ny Nabala tamin'ny ara-Davida arak'izany teny rehetra zany ka de mipetraka fa Nabala namaly ny propre Davida inona moa Davida ary inona moa ny zanaky Jese misy mpanompo maro ankehitriny zay milefa miala amin'ny tompony ko alaiko va ny mofoko sy ny ranoko sy ny zavatra efa nivonoko ho an'ny mpanetondroko ka omeko izay olona tsy fantatro ny aviana akory. Tanareo inona koa zany izy za tsy mahalala zany inona koa nariko an'iny de namban'iny Davida sakafo menina ny mpanetondry. Hitanareo mpanetondry zany olona karamaina tsy taova tsy volovolo izy ny fomba fiteny mikaramana ataondreo de mena sakafo. I Davida nefa mba mangataka zay voatsirambo ny tanana de namban'iny Nabala reo hoe sy de atakariko mpanetondry inona zay vitany Davida inona koa zay Davida inona koa zany Jese tsy fantatro zany hoe za tsy amme ny fehanzany hoe za tsy amme de inona moa atao de niodina ny zatovony Davida de nakany amin'izay naleha ary nody tany aminy ndraika nanambaly zany teny resy zany tamin'ny Davida tesy Davida 9:12 aroy Davida tamin'ny olona samy manao sabatra reo amin'ny fihitsabany avy nareo ko de nanao sabany tamin'ny fihitsabany avy ny olona de mba nanao sabany teo amin'ny fihitsabany koa Davida ary nisy tokony hoe 700 lahy miakatra nanaraka ny Davida ary 200 lahy kosa mipetraka teo amin'ny entana. Isy rany any isy tena isy tantara eto androany amono zany sabatra apetraka natsatoka ny sabany zany manao sabany ao amin'ny fihitsabany tesitra Davida to de izy Davida fonoko tonga de nianina Davida hozy izy Davida hoe ina moa zay atao amin'ny andininy raiky amby roapolo ary Davida efa nilaza foana hoe foana ny arovako izay rehetra nanana n'ile iny tany anefitra ka tsy nisy very ninina fa ny valindratsy ny sonataoko mba ataon'Andriamanitra trampoko ane zany aneny fa valiny Davida eny mihoatra n'izany azy raha tsy avelo akisy mianga na de lehilahy ray aza izay mety ho azy aparapasavan'ny andro. Tena hoe ho aringan'ny Davida. Saika ho aringan'ny Davida zany i Nabala. Ny zava-mahafinaritra nefa de zao Abigaila 9:12 ary Abigaila vadin'ny Nabala de nilazainy anankiray tamin'ny zatoviny hoe indro Davida ny tantara zany Davida angety naniraka olona tonga teo de tsy nomeny ny vadinao na de mofo dipaina ray ary fa reo lehilahy reo ngeo sisy mba nanao tsara atsika antaneo sisy mbanomponao fa tany anefitra zay tsy naninona tsisy ninona very nory zareo reo izy ny mandany andriny izy ny mandany andro amanalina tena tamin'ny andro rehetra ny toerana ny andriondry tao aminy ko de vataro sy hevero ankehitriny zay ataonao fa raha sy ny fofon'ny tompontsika mba amin'ny ankonany rehetra fa Nabala de tena ratsy fanahy ka tsy misy olona mahazo miteny aminy sady Nabala sady manan-karena tena farak'izay kahidy no tsy mihenonizaniza efa eo ny arena de zay ampy azy. Andiva valolo de nandefaingana Abigaila ka naka mofo 300 ary izy tsy mba kahidy
tsy mitovy mihitsy izy mivady tena mifanohatra tonga dia mofo roanjato izy tsy nanontany hoe firy le olona any naka mofo roanjato izy dia divaherany tavoara roa dia omby 5 vovoatra dia langiny 5 mivata dia takelaky boloboka maina 100 ary ampepana viavy 200 ary nasampiny bitoka zany dia raha ohatra zany io brique io équivalent ana camion io amin'izao fotoana izao hitondra fanampiana izy tsy hitondra zany amin'ny gony fa tonga dia camion netiny tonga dia nasampiny tamin'ny brique dia nandeha izy fizy tsy niteny tamina bala satria fantany toetra amina bala. Rehefa nifaneny Davida sy Abigaila dimy fahatelo amby roapolo ary Abigaila raha nahitany Davida dia niala faingana tamin'ny brique ary nikoraka teo anatrehan'i Davida ka nitsaoka azy dia nikoraka teo amin'ny tongony izy ka nanao hoe aoka ho aho dia ho any eloka aoka dia aoka ho aho dia ho ahy ity eloka ity tompoko lahy masiny ianao avy aloha ny ankizivavinao iteny anatrehanao mba ino ny tenin'ny ankizivavinao masiny ianao aoka ny tompoko tsy saina io nabala lehilahy tena ratsy fanahy io fa raha ka nanarany aminy ny toetrany nabala no anarany ara-dalàna no ao aminy fa za ankizivavinao tompoko tsy mba nahita zatovo ny rahinao fa raha hitako zany dia noeko ry zareo ko ankehitriny tompoko raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny fanahinao Jehova efa niaro anao tsy nahazo eloka tamin'ny fandatsahan-drà ary tsy hamaro amin'ny tananao ary avelao ny favalinao sy izay mitady anisy ratsy anao tompoko ho tahaka ny nabala ary zao satra netiny ankizivavinao aminao zao tompoko dia aoka omenany zatovo maniraka ny tompoko masiny ianao mamela amin'ny fahaditson'ny ankizivavinao fa Jehova mpaharitra ny tananaiky ny tompoko tokoa fa ny tompoko miadiny Jehova ary tsy misy ratsy ho hita eo aminao amin'ny andro rehetra iainanao nefa raha misy olona mitsangana ny endrika anao ka mitadiny ianao dia ho fehezina amin'ny fehinaina ao amin'ny Jehova Andriamanitra ny fanahin'ny tompoko fa ny fanahin'ny fahavalinao kosa dia atorany eo amin'ny fotrana tsy mitady ary amin'izany raha Jehova mahavita amin'ny tompoko araka ny soratra izay nilazainy anao ka manendry anao mpanapaka ny Israely dia tsy ho alahelo na honenina na amin'ny fon'ny tompoko izany fa tsy nandatsatra foana ianao na namaly ho an'ny tenanao tompoko fa rehefa siny Jehova soa ny tompoko dia mba tsarovy ao ankizivavinao teny ange zany teny mpahendry reny tena marina le teny tare vehivavy sady tsara sady endry no tsara tare any ny tenina vehivavy endry zany ho anareo izay mbola tsy manambady rehefa mijery vehivavy aza ny tarehany ihany ny jerena aza ny bikany ihany ny jerena fa mitiava vehivavy manam-pahendreny teny mpahendreny zany ary niaro aina tanao zany tenina Abigaila zany teny niaro aina voaro ny ainina bala sy ny mpanompony amin'ny alalan'ny teny zany rehefa misy vehivavy endry eo aminao amin'ny alalan'ny teny dia miaro nisy fotoana zay nanana problema tamina lehilahy zay tena hoe nabala tokoa le lehilahy fa rehefa miresaka amin'ny lehilahy ianao tena hoe tena tsy maintsy ifampitoreny amin'ny tribonaly ngamba fa tonga avy any le vadiny vo le vadiny no ny teny dia nilamina ny rara tena hoe tena ohatrany nabala tadidy mampina ngamba zany olona zany tahaka ny nabala sy Abigaila mihitsy zay olona client efa ela be tany amin'ny ataiko firy amby 10 taona lasa tany tena tratran'ny problème zay ny fampirahara tamin'izay lehilahy zay ozy nareo fa zany tena misy ozy na izy menakavy adala daholo eo amin'le tanàna be ny dadany ny tontoany ny dadafarany rehetrarehetra izy le lehilahy rehetrarehetra ao amin'le tanàna adala tototody le adala tany fa tonga ny hatramina izy zany tena mikorotana ny sainao tafiditra ao an-trano tena olona adala fa niaraka tamin'ny vadiny amin'izay izy tonga tao tena tonga dia hafa mihitsy aseny vadiny nangina izy le vadiny no niteny niravina ny rara tena ilaina ny vehivavy endry ry havana
zafady raha mbola tsy maintsy fidy a ny Abigail mantsy sady tsara tareny no endry fa raha mbola raha tsy maintsy manao soa alao mbola vehivavy endro tsy vehivavy tsara tareny amany fa manavitra aina mamelonaina ny fahendren'ny vehivavy za miteny anareo halleluia tonga de ozy Davida andininy faharoa de ozy isaorana ne Jehovah Andriamanitra ny Israely zay naniraka anao io ana tamiko androany ary ho tahinany amin'ny fahendrenao ary ho tahinany ianao izay niaro androany tsy ahazo eloka amin'ny fandatsahan-drà ary tsy hamaly ho an'ny tenako nefa raha vela koa Jehovah Andriamanitra Israely zay niaro tsy anely ratsy anao anisy ratsy anao ary tsy afaingana itsy anay ianao toy izay de efa tsy nasiako niangana ny lahy de lehilahy ray aza tamina balambara-pazavan'ny andro de ndraisin'ny Davida tena tana zay zavatra netiny ary ho izy taminy mikara soma tsara ho any an-tramonao ianao indreo fa nenoko ny feonao ary nakasitrahako ianao halleluia tena avitra ho a nabala ry tsy manala nin'inona saiky maty ny alon'iny a inona ny zavatra nataony nanao fanasana izy de jenareo tsara niara-tsy nindroany Nabala Davida ny antony nangatahany Davida Hanina amelomana tena miakina manainy nefa ny ato indre tsara zany nareo alena vady efa navalia mampiona misaotra mampiona manampianahako amin'ana fa misy fotoana tsy mamaky ny commentaire nareo satria tsy te ho very ahako anatin'le zavatra teneko de tsy mamaky commentaire ary Abigail de tonga tao mavady de jenareo Nabala kay izy tsy namio ohatr'indreny olona tsy manam-boly nefa inona nataony nanao fanasana tao an-trano izy taka ny fanasan'ny mpanjaka de faly ny fony ny invité olona isotro anao fety nefa vo eo nisy olona nila famonjena raha isy zany ianao misy olona mangataka aminao avanao hoe tena tsy manan-koaniny zay ato tsy misy ozy izy ianao nefa ianao mandeha manao zoma manifika mihinana masikita mitondra ny namanao mihinana masikita sy misotro labiera sy manao fiainana zany le zavatra nataony Nabala zao ny zavatra nitranga tsy nitenen'ny Abigail tamin'ny Nabala tokoa hoe mitondra nyreto zavatra reto fa raha tsy zany de rava koa ny fety teo efa mamimamy izy teo de tsy azo tenenina an'izany fa ny ampitso vao nytenenina fa ny fahenony an'iny nienjana ny fony afaka nambara ny vavy taminy zany zavatra any ka de maty ena ny fony de tonga taka ny vato tsy haiko na nisy krizy nanao krizy izy teto de tratrorena tratra ny AVC reny ve sa inona ny zavatra nitranga fa zao nanomboka teo de tsy salama ary afaka voloana de nasiny Jehova de maty anone Davida fa maty Nabala de hoy izy isaorana hoe Jehova izay niady ho ka nahafatondro maso tamin'ny Nabala sy niaro ny mpanompony tsy hatateraka ny ratsy fa ny ratsy nataony Nabala napodiny Jehova teo andohany any ary Davida naniraka iresaka amin'ny Abigail ilazy vady anotoka tamin'ny Abigail atao Karmela mpanompony Davida de hoy izy Davida naniraka anay akaty aminao hilanao ho vadiny de nitsangana izy ary nekoaka tamin'ny tany ka hoe indro aoka ny ankizivavinao mpanompo anasan'ny tongotra ny mpanompony tompokolahy ary Abigail nitsangana faingana ka nitaingana boriky anakizivaviny dimy nanaraka azy de nanaraka niraka Davida izy ka de nivadiny Davida efa nanambady any Ahinoama avy any Jezreely koa ary samy novadiny avokoa izy roa vavy fa sao rehefa nanome any Mikala zanany vadiny Davida ho vadiny Palti zanaky Laisy avy any Kalina zao ry avana ny zavatra tsoahantsika eo anatin'ity ity tantara ity de saika ny solifatra saika ny bolisatra Davida saika ny bolisatra Davida amono any Nabala voalohany indrindra aloha saika angataka sakafo indray mihinana Davida de tsy nomeny Nabala izy de tao aoriana azy ireny saika amono any Nabala izy raha nihiditra tamin'izay Davida de maty antoka fa ity tantara ity de lalana anankiray
hitahin'Andriamanitra ny Davida. Misy fotoantsika tsy mahazo zay ilayntsika amin'ny olona, dia aza malahelo. Zaho koa mba nilan'izao zavatra dia tsy nampiny andray malahelo ny foko. Sakafo indray mihinana ny seka azon'ny Davida teo. Ny tanjon'Andriamanitra tsy sakafo indray mihinana no azon'ny Davida. Ny tanjon'Andriamanitra tsy Davida andeha ho tafalatsaka ho feno rano tanany ka hamono ny Nabala. Fa ny tanjon'ny Davida, azafady ny tanjon'Andriamanitra, dia ny hanome an'i Davida ny arenan'ny Nabala sy ny vadiny Nabala. Misy teny vakitsika ny amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa nisy fampahatsivana kely nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida tato. Efa nanaonao foana Davida teo aoriana, mbola tsy ampy an'i Davida i Abigaila sy Ahinoam sy ny zanany sy Mikala. Dia mbola nisy vehivavy iray koa ny tsiriritiny atao hoe Batseba. Ao aorianao amin'ny Samuela faharoa manarakaraka ao. Samuela faharoa 1:20. Dia nisy an'ilay vehivavy hita tamin'ny arivariva izy sy nandeha nanafika iny dia natao izay nahazahoana iny dia fatany fa olona manambady dia natao izay hahafaty an'ilay vadiny mba hahazahoany an'ilay vehivavy. Dia tonga avy any amin'izay amin'ny Samuela faharoa 12. Ny Soramady dia nibebahan'i Davida rehefa nanariny Natana. Ananatra ny Davida zany Natana dia nanao fanoharana izy. Satria maty lehilahy atao hoe ilay vadin'ilay Oria, vadin'ilay vehivavy atao hoe Abigaila, Batseba azafady. Dia vakitsika Samuela faharoa 12:1. Ary Jehova niraka ny Natana kao amin'ny Davida ary tonga tao aminy izy ka nanao hoe nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, indray manan-karena ary indray malahelo. Ilay manan-karena nanana ondry manosy siombetsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana ninina fa tsy zanak'ondry vavikely iray monja izay nividiany. Ary nokolokoloany tsara hoe ka nitombo teo aminy sy ny zanany, fa tamin'ny any kely ndra lehilahy no nihinanany ary tamin'ny kapoaka no nisy trondry, sady notrotrony teo an-tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Anisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa ny ondry ny amanosiny tsy niombony no tsitsiny ka tsy nangalany atao n'andro ho an'ilay vahiny. Tonga taminy fa ny zanak'ondry vavin'ilay malahelo kosa no nalainy ka dia nataony n'andro ho an'ilay olona tonga tao aminy. Dia andrehatra mafy ny fahatezeran'i Davida tamin'izany olona zany. Ary izy tamin'ny Natana, raha velona koa Jehova dia tsy maintsy atao maty izany olona nanao izany. Ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerana avy efatrendry noho ny nanaovany izany zavatra izany sy noho ny tsy namindrany fo. Hoy Natana tamin'ny Davida, ianao no izy. Izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, mareo amin'ny baibolinao amin'izay ity. Izao no tenin'Andriamanitra. Zana nosotranao mpanjakan'i Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanan'i Saoly. Ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny tranony sy ny vadin'ny tomponao mandefa mandronao, ary nomeko anao koa ny firenen'i Israely sy Joda. Ary raha mbola tsy ampy anao zany dia nomeko bebe kokoa ianao. Iza ity zavatra tenenina ity? Nabala ity tenenina ampatsivin'Andriamanitra amin'ny Davida ity. Hoy izy, zana nosotranao mpanjakan'i Israely, voasitra aloha Davida. Zakoa namonjy anao afaka tamin'ny tanan'i Saoly, voavonjy Davida. Ary nomeko anao tranon'ny tomponao, ka i Nabala dia tahaka ny hoe tompon'i Davida, tahaka ny hoe patron an'i Davida, satria i Davida mpanampinampy ny mpiambinambina ny fananan'i Nabala. Nabala zany dia tahaka ny tompon'i Davida, fa saingy izao na dia tompon'i Davida azy, nomen'Andriamanitra azy ny tranony, ny arenany, ny ondry amanosy sy ny ompony hatramin'ny vadiny, nomen'Andriamanitra azy. Zao ry havana malala, efa programan'Andriamanitra ny tahan'i Davida amin'ny alalan'ny Nabala. Davida ny mety gaga hoe sarotro be Nabala dia tsy nentina amin'ny dia tezitra. Fa efa programan'Andriamanitra zany. Ianao aza malahelo raha hoe anaty fahasahiranana ianao, mila olona ianao,
tsisy manampy ianao misaoran'Andriamanitra na tsisy manampy ianao. Misy olona manampy antsika rehefa anaty olona dia tadidio mandra-pahafatinao dia tsarovany olona io foana raha-pahatsirina ahoana raha nareo le nivany dia mpanety ahoana tena hitanareo tena mpanety nareo aloha raha tsy nidempa nareo ke tamin'ireny sahira raha tsy teo aloha izay tamin'ireny ohatra mampiteitendray tena aloha ihany tsisy manampy mahirairain'le olona ary tsisy tsy malala fa ianao natoizahoaninao iny olona iny nareo resy lahatra misy zany misy olona manampy anao androany dia gazety iny any amin'ny toerana misy azy any zay lalovany dia mahafantatra fanampiany ianao ary ninonina ho fahombiazanao eo dia zao foana lehitreriny miainga avy teo aminazy iny tsy ohatr'izao ianao raha tsisy. Misy fotoantsika tsy avelan'Andriamanitra ho tonga amin'izany. Avelan'Andriamanitra tsisy manampy mihitsy tsika mba hahafahan'Andriamanitra manampy antsika. Mba tsy hahafahantsika ahoana moa ny reharehanao hijoroana vavolombelona hoe tahin'ny tompo nefa lozy ny olona ry ambadika ary za ary nanampy anao ko tahin'ny tompo ahoana. Na zany joroam-belona tanàny avana hijoroana vavolombelona aminareo ny fahasoavan'Andriamanitra tena azo tômôbily izay. Vola taty amiko ny nazahoanareo tômôbily ao izy le olona. Tazandravana ny sokatra amin'ny fiainako sikafan'Andriamanitra. Izy ny olona ny tokantrano mainao hijoroam-belona. Tompo nefa za be zao no nanampy anao. Ka misy fotoana mandalo eo amina baly sika. Nane sakafo ray voliny dia tavintsika eo amina baly. Ozy Andriamanitra tsy sakafo ray voliny mendrika anao. Fa ny arenany, ny tranony, ny ondry amanosy, ny hatramin'ny vadiny omeko anao. Ny teneko rehefa hatramin'ny voalohany tsy mifanampina reto izy mivady reto. Tanao toetra tsy mitovy. Misy an'olona toetra tena tsy ozan'ny olona nabala sy aby inona ary mbola tonga reto mpivady. Izy Andriamanitra tsy mbola reo ny mpivady. Tsy mbola reo ny mpivady. Fa ny vadiny io omeko ny mpanompoko hatramin'ny tranony io hatramin'ny mombany io rehetrarehetra. Aza malena anao raha ohatra ianao tsisy manampy izany mitodia amin'Andriamanitra. Aza mitaraina za tsisy nanampy misaora mindry miandrandrano ny lanitra fa ho ataon'Andriamanitra tafavoaka ianao ary misy arenana ho afindran'Andriamanitra aminao. Indray andro aho teo anivon'ny fiarahamonina niaraka daholo izay rehetrarehetra tamin'izay. Nisy problema ny tôbily tamin'izany mbola tanosa. Dia andeha misy toerana aleha. Diosy ny olona mba tsy nitondra tôbila zany tamin'izany fotoana. Dia tsisy nentina pitrana tamin'ny tôbila ny olona. Za andeha amin'ny tôbilanareo. Ny ateo ny amortisseur efa matimaty tsy mahazaka olona be dia be ratsiratsy ny lalana. Za ato aminareo efa feno. Za ato aminareo tsisy nitondra ho azy tamin'izay. Ary tena nitehiriziko tato-poko mihitsy satria nisy tôbila anankiray tamin'ireo hitanareo fitondrana vola reny. Le tôbila le fourgon fitondrana vola ny banky reny. Tao anatin'ireny napetraka tao izareny eo amin'le ariana eo amin'le tsisy afa tsy lavaka kely ohatrao hidiran'ny rivotra. Izay no nitondrana anatiny amin'le fety. Tena nalahelo be mihitsy tamin'izay dia narahako alahelo be mihitsy. Dia zao rehefa tonga tany dia teneko toy amin'ireo olona nareo tsisy nitondra anareo. Za be fo kely tamin'izay. Tsisy nitondra anareo. Zao no teko anareo. Andeha ody aho. Andeha taxi brosy aho ody aho. Fa avy ny fotoana. Anana tômôbila. Dia ho hitanareo ny anaovako anareo. Avy koa fotoana tsy ananareo. Angatraka andeha hitondra tômôbila. Tsy hitondra anareo hitanareo tsara. Dia tatao-poko tena tatao-poko nakararany foko mihitsy izay tantara anankiray izay. Voninahitra Andriamanitra taty aoriana be. Za efa mivavaka ohatr'izao. Nitahin'ny tompo. Nanana tômôbila maro be izay tamin'izany. Ireo olona rehetrarehetra ireo tsisy tsy tonga tao aminay. Misy ny sasany andeha lavitra, andeha any ambanivohitra, andeha andevina, andeha toerana rana ratsy. Teo aminay mihinana tômôbila amiko daholo. Andeha mariazy dia mila tômôbila mba tsaratsara dia mihinana tômôbila eo amiko daholo.
fa za tsy nampatsiahan'le taloha fa za fotsiny nideritrehitra hoe saotra Andriamanitra fa tena mba nitahinao ihany azany, aleloia. Tadidin'Andriamanitra tantely deni tahiny tompo zay ndray vo hitako toetsy zany anarina tantely deni zany tonga soa ianao, aleloia. Raha tiako tenenina anao dia zao ilay andro koa ka za ty taloha dia tena be namana, ary rehefa tao anatin'ny fotoana ny lalaovako vola zany dia za tena manome fahafa-po an'ireo namako ireo. Dia namako tena entiko miaraka amiko dia tena zay tiana dia ataoko. Dia depaneko daholo zay mila depana azy. Anotanjiko tamin'izany dia zao no taotsaiko ty fiainany ty kodiaran-tsarety. Any aoriana any mety tena ho reraka be dia dembola tseraka dia ataoko tapiko daholo namako satria amin'ny aoriana any ray amin'ireo tsy maintsy mba hisy azo kanterana raha any aoriana any misahirana. Fa tena zay tian'ireo dia nataoko rehefa miaraka izany tena fa tonga ny fotoana reraka tokoa taty aoriana. Dia mbola te hivoakalina tamin'izany dia misy anankiray natsoko amin'ireo olona le tena netiko foana tamin'izany anana sady napiko foana. Za mba meo 50 000 tamin'izany, meo 50 000 aho mba ataoko lasance automobile fa te hanao biara. Misy fotoana rehefa anaovana biara zay mantsy. Dia dia niteniteny zay amin'ny voanao tsy maraiky resy mihitsy dia atao inona zao automobile mandeha mainga aloha be dia mandeha bus za mety aplo 50 000 za tsy ame zao teko any olona avy eo zany eo any ataonao fa hitanao zany eo tsy zao foana fa mbola ho avy ndray ny fotoana mbola entiny ataoko hoe iny amin'ny zatra tiako atongavana aminareo. Tonga eo amin'ny nabaly ianao tsy omeny aza malahelo. Aza malahelo tsy nataon'Andriamanitra tonga fotsiny teo ianao. Ary raha mahazo amin'ny nabaly ianao vary ray mihinana ny azonao eo. Ary raha ho vononao nabala hopitehanao ny fananany tady teo eo programan'Andriamanitra fa fanananao reo fa tsy amin'ny nabala. Fanananao reo fananany Davida angereo revany. Efa programan'Andriamanitra amin'ny Samuel 2:12 teo efa programan'Andriamanitra nanositra azy ho mpanjakan'Israely. Ny namonjy azy tamin'ny afaka tamin'ny tanan'ny Saoly. Efa programan'Andriamanitra ny hanolotra azy ny tranon'ny tompony sy ny vadin'ny tompony. Ka raha namodika an'ireo Davida dia namodika ny fananany ihany. Dia avana. Dia tena aminao androany ny niaonan'i Davida tamin'ny nabala sy natonga ny Davida tsy nanana ninina teo amin'ny tany efitra io dia lalana anankiray hitondran'Andriamanitra azy tany amin'ny fitahiana matretrika. Ny tranon'ny tompony sy ny vadin'ny tompony miandry azy io. Halleluja. Ny ovafo alohan'ny valo. Mampimeko ny commentaire to zany ny ovafo alohan'ny valo fa teo marina mihitsy zany. Tsy lamary fatsiny efa ny ovafo. Dia zao volaza ten'Andriamanitra fa i Abigail dia vehivavy endry sady tsara tarehy. Inona moa zany dikan'izany vehivavy zany eo amin'ny Baiboly dia fahazavaina antsika foana fa ny kodin'ny vehivavy eo amin'ny Baiboly dia fiangonana. Ary iza moa ny lohan'ny fiangonana ao amin'ny Baiboly? Jesosy. Eto koa zany tsika dia afaka maka amaranako azy dia afaka maka fanoharana. Fainabala ilay adala sady tsaroko ny tezidavo dia endriky ny devoly. I Abigail ilay vehivavy sady tsara tarehy no endry dia endriky Jesosy. Tadidio fa tamin'ny taloha mbola tsy nisy tsika tao an-danitra tao dia mpinamana akaiky zany Jesosy sy Losifera zany. Samy teo amin'Andriamanitra ireo, samy akaiky an'Andriamanitra ireo. Ny ray zanaka moa ny ray tananakavanan'Andriamanitra Losifera zany tao an-danitra tao.
dia reo le endrika ny fivadiana zany Nabala sy Abigail. Inona moa ny tanjon'ny devoly? Misy an'le fitahiana, misy le fahasoavana, misy ny arena, fa ny tsy azahoany Davida an'io ny ataony na dia kely ary. Ary dia ampahatrainy ny devoly isika rehetrarehetra Davida n'Andriamanitra rehetrarehetra zao. Ary raha tsy nitsanga ny Abigail izay endriky Jesosy nitondra antsika ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia nikejainy Nabala teo foana io, dia nahantra mandrakizay teo foana antsika devoly dia mampahantra. Saika ho takonan'ny Nabala tamintsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiana. Dia tsy hananeny foantsika, dia ahantreny foantsika fa nitsangana i Abigail, tsangana Jesosy anokatra antsika ny varavaram-pahasoavana. Ary iza moa ny lasa ny vady tapaka sy rava ny fifandraisan'Andriamanitra sy Jesosy tamin'ny Losifera sy ny devoly sy ny frongony. Tapaka ny contrat natotona teo tantany Losifera. Fa nisy Davida kely tany an'efitra tany, za dia ianao zany. Ilay nirenireny tsy nanakohanina tany an'efitra. Midina eo amin'ny efitra parana isika io. Ny tontolon'ny fivavahana dia tahaka ny tany efitra satria zao maro ny zavatra tsy azontsika atao. Ary anisan'ny makamin'ny olona hivavaka dia ny fisian'ny zavatra be dia be tsy azo atao rehefa mivavaka. Misy fifehezan-tena ao, misy didin'Andriamanitra ao, misy fahamasinana, misy toe-panaraka an'Andriamanitra mila hita ao. Dia tahaka ny miditra midina makany an'efitra. Ozy ny olona tena ohatry mitsotsorika izy amin'ny fiainanareo zany e. Aiza ny volamena be taloha? Za dia olona tia miravaka be taloha. Dia tena tia miravaka. Ohatry ny ranabavy Rosemina any taloha. Tena tia firavaka volamena, tena le ngedangeda be, tena le ngazany ihany betsaka. Ny lamaody sy ny fijerijejona sy ny zava-mamirapira zao tontolo zao. Fa tsy zany intsony zao a. Fa tsy zany intsony zao a. Ozy ny ohatry mitsotsoroka na amin'ny fiainana zany a, nidina makany am-parana tsika. Fa ao am-parana kosa misy ny fahafenoana. Alleluia. Sika re Davida kely ny renireny dia nataon'Andriamanitra tonga tao tany efitra parana. Ohatra ny tany efitra fa ao ny misy ny fahafenoana. Dia nitenen'ny Abigail mafy. Ary Abigail nanana ny lakile ny sokotry ny fitahiana tao an-tanànan'ny Nabala. Zany no mahatonga antsika na eto amin'izao tontolo izao aza dia tsy avelan'i Jesosy diso anjara amin'ny fitahiana. Hoy ten'Andriamanitra hoe ho sarotra amin'ny manan-karena ny hiditra ny lanitra. Dia aza matahotra ny hanan-karena ianao. Fa ny mpanan-karena tsy manompo an'Andriamanitra ny tenenina amin'izany. Ny mpanan-karena manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Fa mpanan-karena Solomona, mpanan-karena Jakoba, mpanan-karena reny rehetrarehetra reny tsy nafenina tamintsika. Misy fahasoavan'Andriamanitra ny aka hidiny ho takonan'ny Nabala. Takonan'ny devoly tsy ho tonga amintsika izany fitahiana sy fahasoavana izany. Fa nitsangana Jesosy hanokatra ny lalam-pitahiana. Dia nitondra an'ireo zavatra rehetrarehetra zao izy. Nitondra inona avy izy? Naka mofo roanjato izy a. Vaherana tavoara roa. Ondry 5 voatra. Lango amin'ny vata. 5 vata. Takela baloboka maina 100. Any ampepana viavy 200. Na sampiny tamin'ny biriky zany. Rehetrarehetra zao arenan'Andriamanitra ireo. Be dia be ny olona mieritreritra fa mampahantra ny mivavaka. Dia miteny anao hoe andramoka izaho ihany. Alleluia. Fa ny Jesosynay manala ny mamoby ny varavavarana izay hidin'ny Satana. Tsy ho hitan'ny olona. Be ny olona mahantra
ary le mahantra teneny le tsy mahatra ara-bola ihany tsy mahatra ara-pitaovana ihany fa mahatra ara-panahy mihitsy aleloia fa tsy avelan'i Jesosy mahatra ara-panahy zany tsika tsy navelan'i Jesosy tsy anakohanina ny tany hevitra zany tsika narany tany hevitra parana dia tany fahafenona aleloia midira manompon'Andriamanitra hoe tsy mety mandroso mihitsy zany fiainako zany ngano any an-danitra ihany nanompoana an'Andriamanitra ravana zay ny lehibe indrindra fa fitahina sy fahasoavana koa dia tsy mba ataon'Andriamanitra diso anjara amin'izany tsika ho tahin'ny tompany antsika menakavy mino ampavoarainareo zay afatra zay ampy zay tsika koa moa zany efa miezaka mihitsy zao tsy dia manao lavabe ny fandarantsika noho ny dekalazintsika efa adiny roa misy aminareo zao androany efa nialatsy mihitsy hoe tsy afaka naraka fandana satria reradreraka tsy salama dia ataontsika tsy lavabe foana ny fandarantsika fa mino ampavoarainao zay voarainao ny afatra androany ilay vehivavy endry sady tsara tare Jesosy any anokatra ny vata fitehirizan-tsoa dia hitondra an'izany aminao ary tsy vitan'izany apakatra anao anaiko vadinao ny tena marina i Abigaila dia efa vady natolotra Andriamanitra ho an'izay efa vady voatolotra io halleluia Jesosy efa vady voatolotra ho antsika halleluia ho azontsika tranon'Andriamanitra ho azontsika azo vady avy amin'Andriamanitra tsika dia Jesosy ilay apakatra antsika ho avy ny mpapakatra milohan'ny avian'ny mpapakatra menanao ny ampepana viavy menanao aloha ny inona izy ity ny mofo-ron-jato sy divay erany tavoara roa sy ondry 5 voavoatra sy lango 5 vata sy takela boroboka maina 100 ary ampepana viavy 200 ho atolotr'Andriamanitra anao melohan'ny vian'i Jesosy ianao za mieritreritra zany hoe ny lanitra ihany tsika zany dia vorokitsaheny tsika tsia hanovany fiainanao Andriamanitra dia hitany fiainanao Andriamanitra dia ho ampiakarina zanak'ondry ianao ho ampiakarina ho vady mandrakizay ianao ho fofona ho vady mandrakizay dia hiaina any an-danitra isika tapitra ny toriteny raha misy aminareo izara fahatsapana ino ny anarako ino ny kantoko dia afaka miantsonareo amin'ny messenger rado aty radio reny soratako reny dia manasa hoe izara fahatsapana ny fahatsapana moa zany dia le hoe inona no zavatra voarainao tao anatin'ny toriteny mba hahafahantsika mifampizara sy mifampatsiaha dia raha misy rehefa tafiditra dia andao ary ho ampandrosoantsika izay hiditra izara ny fahatsapana nasoasiana sary raha latojo moa ny tafiditra ao ambadimbadika ao tahaka ny mahazatra ihany sady manitana anareo ihany koa afaka miditra miantsonareo dia miditra mivantana dia afaka mizara fahatsapana inona nakasika anareo tao anatin'izay toriteny izay manana 2 minitra nareo izarana fahatsapana inona ary nakasika ny rahalatojo tamin'ity androany ity anao ny fitenenana Satsika rehetra dia makasitaka anareo miaravaka amin'ny toriteny fa nampahiry sady mitondra lefsona na fanantenana ihany koa. Tena nakasika anareo hoe saika ny fihezina vala teo foana zany ny arena sy ny fitahiana tokony ho an'i Davida, ny vady, ny trano, rehetrarehetra. Dia nakasika anareo saika ny fihezan'ny devoly teo koa zany ny fitahiana tokony antsika Davida kely reto so ihany fa teo Abigaila iantsika Jesosy dia nanomokatra ny lala fitahiana dia rehetritsika misitraka ny fitahiana rehetra saika amin'ny tian'ny devoly fa misokatra ny tanany tsy teo tokony mihitsy izy saraka mihitsy dia rehetra tsika tahian'Andriamanitra nahafinaritra ilay izy saonan'Andriamanitra ai Jesosy daholo. Alleluia, mankasitraka indrindra any lalatoditsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay. Mbola misy ve aminareo izara fahatsapana raha mbola misy fa raha tsy misy tsony moa dia tsy maninona tonga dia hiditra amin'ny hira avy hatrany tsika miandriandry kely tsika raha mbola misy izara fahatsapana dia ampandrosotsika raha tsy misy tsony moa dia tonga dia hiditsika amin'ny hira ny ataontsika tirity ela be tsika sy nanao an'tirity nanaontsika hiteny an'tirity hoe Jesosy tehirizonao, halleluia, tehirizonao ny anjarako Jesosy fa
mandra-piavoka aleloia ho tehiriz'Andriamanitra anao le fitahina sy fahasoavana izay niandrasanao efa hatramin'izay miandry anao ny anjaranao fahazakivy ianao latsika eto dia mihira dia vavaka avy hatransika ao aorianan'izay. Alo
Jesosy. Saotranao Jesosy ny amin'ny fotoanandroany isaorana anao ny toroteny zay vita teto androany. Isaorana anao fa tsy tapaka ny fandaranay nentin'ny fitaovana voninahitra ny eo anao Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy malala satria zava-dehibe taminay tokoa ny fampahelindray androany. Matoky izay Jesosy farapiso dia mbola entiko ny fitaovana rehetrarehetra mbola ity foana izao fifampahirizana amin'ny alalan'izao fandarana izao. Raha tanteraka izao fandarana izao androany dia noho ny fahasoavanao ho anao ny voninahitra, ho anao ny derany ajany saotra. Mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe mba ianao koa no Abigaila anokatra lalam-pitahiana ho an'ny tsirairay avy. Misy amin'ny reto Jesosy mbola bloqué Nabala dia ny devoly sy ny Satana zany ny fiainany, ny fiainam-pitahiana. Ny loharam-pitahiana dia mbola misy aminay tonga eto mbola gejainy Nabala, gejainy ny devoly. Jesosy io mitsangana ianao Abigaila amony varavara-pitahiana, sopotry ny fahasoavana, sopotry ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Saotra Jesosy malala. Mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe hitsinjo manokana ny tsirairay avy zay tonga teto ianao, ny aritory zay teto androany, na fifandrina, na fitorimaso, mba ahafahanay manana fifandraisana aminao Jesosy. Jereo Jesosy zaveranao misy ho diso anjara Jesosy ireto mpanomponao reto. Anokafy lalana dia aronjotsain'ny fahasoavana sy ny fitahiana avy aminao Jehovandriamanitra tokoa. Anao voninahitra, anao ny dera, anao ny aja sy ny saotra. Betsaka ny tsy voalazako ary betsaka ny tsy voalazako sy ny voateniko satria kely ny fahalalako ary ny fisainako. Fa ianao ane Jesosy Kristy Tompo amary izay hetaheta ny tsirairay avy tonga eto androany. Anisy soa androtsaka ny fahasoavanao ho amin'ny isa-tokantrano isam-patalona. Misaotra Jesosy malala. Raha tsara keto zay dia aoka ny anjerinao tompo manodidina ny tsirairay avy raha andeha atory zay amin'ny alina ity dia hiambina any anatin'ny torimasonay lalinao ny anjerinao. Dia ianao any Andriamanitra hanome anay ilay fahasoavana famindrapo ka hanome anay fofinaina mahavelona leram-pitso ahafahanay miatrika ny tontolo andro leram-pitso. Voninahitra ny eo anao hatramin'izay dia mandrakizay any. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Izao mpandrosotsika ny labavintsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo Erika anao fitenenana. Sain'ny Jesosy pasitera dia sain'ny Jesosy koa tsika tsirairay avy dia mbola tratra antsoeto indray amin'ity vavaka tendenana androany ity dia ara-hivavaka tsika ao an'ny firenena sy anarana na fotoana. Jesosy mbola misaotra anao indray ny izao fotoana mamy izay nomenao anay izao. Misaotra Jesosy fa tena hoe tanteraka teto indray ny fotoana tapatapaka ny connexion fa mbola nalovanao satria mbola maro be Jesosy no mangetaheta ny teninao. Mbola maro be Jesosy no tokony hiaino azany teny hiafatra mamy avy aminao zany satria milanao ny fiainany tsirairay avy. Ianao tokoa ilay Abigaila izay tonga tetỳ tany, tonga tetỳ aminay izay namonjy ny varavara-pitahiana teo amin'ny fiainanay. Ianao ilay namonjy anay, ianao ilay nanapaka anay tetỳ amin'izao tontolo izao ity dia hitiry amin'ny tanany Nabala Jesosy ary namonjy fitahiana ho an'ny fiainanay. Saotra Jesosy noho izany fitiavanao zany satria fitiavana miantona izany. Raha tsy teo ilay fitiavanao, raha tsy teo ilay fahendrenao Andriamanitra dia tsy nandray avy aminao izay, tsy nandray an'ilay fanjakany lanitra izay efa nomanina ho anay izay Jesosy satria ianao no varavarana nanokatra an'izany lanitra izany ho anay tsirairay avy eto. Mbola maro be koa Jesosy mbola tokony ho hiditra any amin'izany fanjakany lanitra izany fa androany dia mbola tonga teto ianao napita ny hafatra ao tamin'ny alalan'ny mpanomponao tamin'ny alalan'izany tototeny izany ka ny angatanay Jesosy dia mba nikasihanao tsirairay avy izay niaino teto mba hitehirizanao andreny olona tsirairay avy izay niaino reny Jesosy tsy andalo amin'ny sofinay fotsiny izany teny izany fa tena hiavaka any anatin'ny fonay lalilany fa hitoerana izany teny izany any anatin'ny fonay ka anio zato avena ty anatinay tokoa ny teninao ka hitonga tsy hobany eo amin'ny fiainanay mba tsy ho atonga anay voafaritra tsony mba tsy ho atonga anay misy Nabala tsony anakana ny
fitangitiny tsy ahitana ny famonjeny ahitana ianao Andriamanitra. Dia misaotra indrindra Jesosy tamin'izany teny zany fa matozany teny zany mbola nampidinao indray dia mbola ho anay ihany zany, mbola atonga anay ahera, atonga anay androso, atonga anay sikotra aminao, atonga anay tady ianao isan'andro satria Jesosy ny fiainanay raha tsy ianao dia zava-poana ihany. Ankehitriny Jesosy hitondram-bavaka ao amin'ny firenenay. Jesosy tsisy miafina aminao zava-mitrango amin'izany firenenay izany. Jesosy tena hoe mahontsy, mahonena, mahakivy indraindray Jesosy satria anisany firenena tena manofa anao zany firenena malagasy zany efa marobe ny zavatra miseho ao Jesosy, marobe ny fahoriana hitao Jesosy malalo niangatanay Jesosy. Dia anirao an'le Abigaela Jesosy, le Abigaela feno fahendrena ananatra sy anitsy an'izany firenena izany, ampisokatra ny masom-panan'ny vahoaka malagasy ampifoan'ny firenenay Jesosy fa tena mbola matory, mbola ao anatin'ny fahotana, mbola variana amin'ny fahadalana ka anka tsy mahita ny fahatsaranao, anka tena hoe voasakana ny fitahiana amin'izany firenena izany Jesosy malala satria mbola maro ny nabala ao amin'izany firenena izany dia manakana ny fahasoavana tsy idiran'ny fahasoavana ao amin'izany firenena izany dia mahatonga ny firenena mbola ao anatin'ny fanotrana, ao anatin'ny ady, dia ao anatin'ny korotana lava Jesosy malalo favonjeo ny firenenay Jesosy. Anireo any Abigaela Jesosy malalo anafitra amin'izany firenena izany mba atonga ny vahoaka malagasy hiadana, atonga ny vahoaka malagasy ihany koa hitan'ny fanjakanao sy ny lanitra mba hisokatra ny varavara-pitahiana, mba hirotsaka ny fahasoavana avy aminao amin'izany firenena izany. Dia rehefa Jesosy tsirairay hafa tena misy nijaly eny eo Jesosy fa ngio araka ny alehiben'io fonao dia matoky sy mihitsy Jesosy fa tsy ataonao tsinotrina ny vavaka izay ataonay isan'andro amin'izany firenenay manina izany ka hifono ao anaty toromaso ny vahoaka malagasy ka hitady ianao marina tokoa satria ny fitadiavana anao marina tokoa ny ahafahana mivoaka mpandresy, ny ahafahan'izany firenena izany ho firenena miadana, ho firenena sambatra, ho feno fitahiana sy fahasoavana Jesosy malalo. Dia voninahitra ho anao rery ihany Jesosy raha toy izay dia apetraka eo am-pelantananao indray ny toromaso mamy tsirairay avy dia nanatrika teto Jesosy dia anao nafetery ny tsirairay avy dia voninahitra ho anao rery ihany. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra ny zandririkasika eto anatin'izay vavaka matsiro izay ho an'ny firenena izay Andriamanitra manakam-pahasoavana hoe maro fitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana trany dia mahereza trany amin'ny asan'Andriamanitra. Tapitra ny fandarantsika raha mbola tsika amin'ny ran'andro Jesosy dia rapitso indretsika miona ka tahiny tompo verenana somatsara dia rapitso amin'ny sivira sasandretsika miona eto raha tonga moa Jesosy dia efa ny amin'ny ran'andro tsika miona. Amen. Rapitsika miona bonne journée daholo rapitso dia bonne soirée, bonne nuit daholo moa ambaniratry ny tsotoy alovantsika dia manoloka mamentsika tsirairay avy akiradio.radio12345.com afahanao mieno nonjapeo akiradio mandeha andro amanalina misy totenjaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina sa hoe tahiny tompo daholo misaotranao naharitra ny hatramin'ny farany saotranareo rehetra mpandray anjara nareo telo miravavy ranabavy Eliza Tsiala Anitra Clarisy ary Erika niaraka tamin'ny teto androany Jesosy amaly fitenareo. Haleluia, amen.